Ao anatin'ny tontolon'ny tanora sy ny asa izay ihany moa no ny fahatsapana fa manana fahasahiranana amin'ny fitadiavana asa izay ary ny tanora ankehitriny dia ikarakara seminaira fampiofanana tanora maimaimpoana zareo amin'ny club Rotaract tafiditra ao anatin'ny fandaharana Sahela na ny Rotary of Leadership Award ny fampiofanana izay tanterahana ny 12 ka hatramin'ny 14 ny volana Aprily ho avy izao. Ampiatran'ny seminaira fampiofanana tanora maimaimpoana antsoina hoe RILA na ny Rotary Youth Leadership Award i Madagasikara amin'ity taona ity izay ho tanterahana ny 12 ka hatramin'ny 14 Aprily ho avy izao. Tanora misy 30 no andrasana indray anjara amin'ny seminaira. Nahatonga anay zany a Rotary ao amin'ny Rotary International manao an'izao fifohanana zao dia mba tianay zany hivoatra ny tanora satria ny tanora ny ho avy ny firenena tsirairay na izao aiza no alehantsika ary reo tanora reo koa zany dia misy ny tanora zay efa manana traikefa ka rehefa misy ny tanora zay mbola tsy manana traikefa fa rehefa atambatra ao daholo zany reo omena fiofanana maimaimpoana dia mba misy vokatsoa azo ny tsirairay ho an'ny tsy manana indrindra mba afaka mampiasa zava-baovao hanomanana ny ho aviny. Zany hoe ny Rotary International zany dia mipetraka amin'le hoe manao asa soa ary mibanjina ny ho aviny tsirairay na ny antitra na ny tanora. Ka ity programme n'asa ity zany ao anatin'ny Rotary International na ny Rotaract na ny RILA dia misy isa-taona fa amin'ny totaona ity izy dia eto Madagasikara mba hoe voninahitry ny Madagasikara satria inona satria ny gouverneur mandritra ny taona 17 ka hatramin'ny volana Jiona 17 dia malagasy. Sehatry ny fahaiza-mitarika ny serasera ary ny fitondran-tena mpitatana no anaovana fampiofanana. Mifanindran-dalana amin'ity seminaire ity dia misy ihany koa ny fivoremben'ny Rotaract ho tanterahana ny 12 sy ny 14 Aprily ho avy izao. Fantatra ihany koa fa ampiatrany ny fivoren'ny district 92-20 i Madagasikara ny 30 Aprily ka hatramin'ny 17 volana May ho avy izao. Ny district 92-20 moa dia tafiditra ao anatin'ny Rotary Club International. Ny ity district 92-20 ity dia hivondrona ny firenena fito aty amin'ny faritra na ranomasimbe indianina ahitana ny Rotary Club miisa 12 sy Club Rotaract miisa 430. Fikambanana mpanao asa soa ny Rotary Club International izay misehatra eo amin'ny ady amin'ny aretin'ny lefakozatra, ady amin'ny anoanana, ady amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra.